MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Ni Vava. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham Telsuruarivo. vous présente Ni Vava. La farine ara-pahasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Manolotra anao ny vaovao. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. vous présente Ni Vava. Fanrongatra ny doroala sy ny doro-tanety tato anatin'ity volana oktobra ity. Raha tsy manana ny fanoloran-tena hiaro ny firenena manoloana ny fanombanany tontolo iainana ny ankamaroany ny vahoaka malagasy. Tsy manana tetikady matipaika ahafahana manao ny fiarovana ihany koa ny fitondram-panjakana. Ny antsony rehetra ampitsahatra ny doroala sy ny doro-tanety amin'izao fotoana ny filohany FJKM manentana ny fanamafisana ny famboleka-kazo ihany koa ny tenany ho famerenana ho maitso any Madagasikara. Ny FJKM izay nambarany fa manana ny paikady amin'ny fandrakofanala ny Madagasikara. Tsy matahotra fifananana ny mpanao asa tanana malagasy na eo aza ny firoborobon'ireo orinasa lehibe misehatra amin'ny fanodinana hoditra, mijanona olana ho azy ireo ankilan'ny fahasarotana amin'ny fitadiavana ny akora fototra sy ny fiakaran'izany saika ho isam-bolana. Maro ireo zaza autista no tsy miditra ny tsekoly amin'izao fotoana izao. Voatery mijanona ao an-trano ny arak'izany ny ankamarony raha toka tsy manana ny hoenti-manana andehanana eny anivon'ny ivitoerana manokana andray an-tanany ireo zaza. Maresaka iraisam-pirenena ny Tunisia, fianakaviana maro no miandry ny fahitana ny nofo mangatsiaka an'ireo havany namony aindry nandritra ny lozan-dranomasina. Mpandeha manodidina ny 20 no maty tao anatin'io samby rendrika io. 3 herinandro izay. Ankafifaliana indray tony klasia tongo vavy ny ijidiako ny tokantranao amin'ity aliny sabotsy fa 5 ny volana oktobra taona 2022 ity tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ary amin'ny mpanajana ihany koa no anasako anao anarak'izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia matoa andatsoratry ny sampana fampalalam-baovao an'ny herinandro no isan'ny tarantsika izay ho an'ny androany. Mainy ala, mainy tanety, ary hita ety seroa ny firehetana vokatry ny doro-tanety eto Madagasikara amin'izao fotoana izao indrindra tao anatin'ity volana oktobra ity. Tsy mahavita miaro ary tsy manana ny fanoloran-tena hiaro ny firenena manoloana ny fanimbana ny tontolo iainana ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy raha ny hita. Ny fitondram-panjakana raha teo tsy manana tetikady matipaika ahafahana manao ny fiarovana gaeton Andriatsilavo. Mbola mitazona ny sainy maro ary mampihetsi-po ny ankamaroan'ny malagasy tato ato ny nahita ireo firehetana etsy vokatry ny doro-tanety. Ny doro-tanety izay niana azo vahana ary saika ahitana izany avokoa manerana ny nosy. Raha ny atotanisa voaray 300 hektara isan'andro ny alakila forehitra, 5 alina hatramin'ny 100 hektara isan-taona ny doro-tanety sy ny doroala eto Madagasikara. Samy manana ny fomba fijeriny ary samy naneho ny heviny mahakasika izany avokoa ny tsirairay avy ary maro ireo nanolo-tena sy nahafohy fotoana ka nirotsaka sy nanampy tamin'ny famonoana-afo. Ny tsy tokony ho adiny manoloana ireo rehetra ireo dia ny hoe misy voka-dratsy ateraky ny fahamaizana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, voka-dratsy eo amin'ny lafiny sosialy, toe-karena, tontolo iainana sy ara-kolotsaina. Mazava ho azy fa raha mainy ala, potika ireo toerana miavaka, maty ireo biby mampiavaka ny Madagasikara, iena nisan'ireo mpizahatany ho tonga eto amintsika. Misy fiantraikany goavana eo amin'ny tontolon'ny famokarana ihany koa ny doro-tanety, na eo aza ny fampiasana tavy ahafahana mamokatra ho an'ny faritra hafa. Raha mainy tanety, ritra ireo loharano, tsy misy intsony ny rano ahafahana manondraka ireo fambolena. Ny fambolena izay miantoka ny fidiram-bola ho an'ny ankamaroan'ny malagasy na ambanivohitra na andrenivohitra.
raha misy olana nefa ny famokarany eto amintsika, misy olana avokoa ny sehatra rehetra no ireo sehatra ireo mifampiankina. Raha ny hita tsy mahavita miaro ary tsy manana fanoloran-tena iaro ny firenena manoloana ny fanombanany tontolo iainana ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy. Ny fitondram-panjakana rahateo tsy manana tetikady matopaika ahafahana manao ny fiarovana. Izany hoe mbola maro ny malagasy tsy miasa saina akory ary tsy mijery ny mahazava-doza ho an'ny firenena sy ho an'ny taranaka mapara ny fandorana ny ala. Fomba nazatra sy naina anatr'izay ohatra ny tavy ka ataony. Fanampin'izay, mitrandraka ala no asa azony vola ho an'ny hafa ka izay no ataony fa tsy mitsinjo lavitra. Ankoatr'ireo, ny fanaovana charbon, ny fakana kitay sy ny maro hafa. Maro ihany koa nefa ny mahafantatra fa tsy afa-manoatra noho ny tsy fananana ary ny tena olana izay mila fepetra entitra teny fisin'ireo mpifindra monina. Tratry ny keresy ny haitany izay nateraka ny fiovan'ny toetrandro hatrany ka mitady toerakafa ivelomana sy mampiasa ny ala ary ireo faritra arovana ambolena sy amokarana. Ary farany, ny fisian'ny fanapahana ala tsy ampeverana sy ny fanaovana trafika. Ilaina araka izany ny fandraisana andraikitra entitra sy aingana avy amin'ny ministera miahany tontolo iainana. Entanina ihany koa ny tsirairay tsy atahotra hitoroka ireo izay manimba ny ala sy ireo zavaboary arovana ireo. Matoan-dahatsoratry ny sampana fampahalalam-baovao an'ny herinandro izay fa miantso ny rehetra ampitsahatra ny doro-tanety izay nanomboka nirongatra tato ho ato ihany koa ny filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM tamin'ity androany ity. Manentana ny fanamafisana ny famboleka-hazo ihany koa ny tenany ho famerenana ho maintso indray any Madagasikara. Ny FJKM izay nambarany fa manana ny paikadany amin'ny fandrakofanala amin'ny Madagasikara indray. Mirana Clara. Manao antsoavo ny amin'ny fampitsaharana ny doro-tanety amin'ny endriny rehetra ny filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM. Raha ny nambarany, manana vahaolana ho famerenana ireo ala ravan'ny afo ny FJKM. Manao antsoavo mba hampitsaharana avy hatrany ny endrika doro-tanety rehetra ninona antony mba hitsahatra zany ary hirosotsika amin'ny ady amin'izany fambolena ala zany amberenana ho maitso indray ny Madagasikara. Ary ny antony rovana fambolena ala dia fiara-miasa amin'Andriamanitra izay namorona ny zavaboary tsara ka maninona sy mba antsika olombelona. Fa andao isika hiara-miasa amin'Andriamanitra mba hiara-miasa amin'Andriamanitra ho fitahiana ho an'ny firenentsika izany. Etsekilany, manabe Européen ho tompona andraikitra amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny FJKM. Sy mijanona ho toriteny ao am-piangonana ihany, fa mampirisika ireo mpino apiatra izany fikajiana ny tontolo iainana izany eo amin'ny fiainana andavanandro ny FJKM raha ny voalaza. Ny FJKM dia manana paikady mazava ny amin'ny fambolena ala. Nanapaka ny synode lehibe ary manana sehatra asa manokana antsoina MFE ny FJKM izay mieritreritra miasa manokana anatrarany amin'ny hoe fiangonana maitso, sekoly maitso ary tontolo maitso. Dia manao an'izany efa vita ny fiofanana ary efa miparitaka ny misoladaparitany rehetra manerana ny FJKM ireo mpiofana ireo mamboly mikarakara tanjanakazo ary misy famboleka-hazo ataon'ny FJKM manoto isa-taona na ny fiangonana reny na ny sampana rehetra ao aminy. Ny FJKM tsy niangy firongatry ny doro-tanety vao nanao ny andraikitra tokony ho raisiny fa efa hatrany amin'ny synode lehibe no efa nitaiza ny vahoakan'Andriamanitra mba ho amin'izany ary izay no nahatonga ilay tetikasa hoe fiangonana maitso, sekoly maitso, tontolo maitso. Tsy aivina, 2 ireo fiangonana maneran-tany mivondrona ao anatin'ny CWM na ny Council for World Mission. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM no voalaza ho lehibe indrindra amin'ireo fiangonana ireo. Miparitaka manerana ny nosy ny FJKM, ilaina araka izany ny fanabeazana sy fanentanana ireo mpino ampitsahatra avy hatrany ny doro-tanety sy koa hitohy amin'ny fikajiana ny tontolo iainana amin'ny fambolena ala fa tsy azo hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Ao anatin'izay vaovao mahakasika ny firongatry ny afo eto sy roa izay. Miteraka voka-dratsy ho an'ny fiainan'olombelona ny firongatry ny doro-tanety amin'izao fotoana izao. Ary ho sarotra ny anarina ireo fahasambana teraka izany tandindondozy Madagasikara manoloana io. Ary tokony hisy vahaolana matotra roso ny mpitondra manoloana izay raha ny fanadiadiana natao tamin'ity androan'ity Gaëtan Andry Tsilavo. Nanomboka ny faefatra ny volana Oktobra lasa teo no nisy firehetana ny tao Ambohitantely izay ahitana velaran-tany 905,000 hektara ka ny 900,000 hektara amin'ireo rakotra ala. Omaly no ny fametanana ny rehetra hamono afo, ankoatra ny ezaka famonoana afo
nataony mponina sy ny mpitandro filaminana tao an-toerana nandritra ireo fotoana ireo. Efa ny fanometanana, efa ny fandrimbona tatia ny rehetrarehetra, ny zandary taty an-toerana, ny pôlisy, ny fokon'olona, fa mbola io le afo io. Atsika tonga zao zany dia hanometanana. Olona iray na iahina no voasambotra tao Ambohitantely, nahitana solika sy briquet tany aminy, ary tsy mponina manodidina ny toerana nahitana ny firehetana raha ny fanazavana. Ankoatr'izay, olona roa ny fantatra fa tompon'antoka tamin'ny fahamaizana tao Manantantely, faritra Anosy, ka ny iray tamin'ireo no efa voasambotra. Tandidomdoza i Madagasikara ankehitriny, ary ina ny hoavy manoloana izany raha ny fanazavana. Eo ihany koa, manampitrotraka izay ny famonoana ireo biby mampiavaka antsika eto Madagasikara. Tsy haiko antsika malagasy fa zaho milaza aminareo fa tamindindondoza i Madagasikara amin'io resaka doro-tanety io. Raha vao maty ange io ala io tsy maintsy maty koa tsika, ary raha maty biby ireo tsy maintsy maty koa tsika satria mifampiankina ny biby sy ny zavaboary sy ny olombelo. Karazana manjoro amin'ny tsilagna zany tsika mamono tena. Tsika zany raha vao mandoro ala na mamono biby dia mitovy le hoe mamono olona mamono tena. Ho sarotra ny fanarenana ireo fasibana ateraky ny doro-tanety sy ny famonoana ireo biby eto amintsika, raha tsy misy vahaolana mazava arosy ny mpitondra araka ny faharazavana. Ny doro-tanety, izay tsy mijanona amin'ny fasimbany tontolo iainana fotsiny ihany, fa manome voka-dratsy ho an'ny fiainany zanak'olombelona. Fa migadra mandritra ny roa taona Mohamed Amar izay mazovoana roka teto Madagasikara teo aloha, antony hampangana azy ny fanodinkodinam-bola amin'ny totaly 5.9 tapitrisa dirham na manodidina ny 2 miliara vola malagasy saika hanampiana ny Madagasikara nandritra ny fotoam-piasany teto amintsika mialohan'ny taona 2012 fitinokolona. Ny talata 12 oktobra lasa teo no ampangainy antenmerany elokabehivava tao Rabat Maroc i Mohamed Amar izay mahasoivony Maroc ny asa teto Madagasikara. Voaeloko ny fanjakana Marokanina igadra mandritra ny roa taona ny tenany. Nandritra ny 10 taona nanomboka tamin'ny taona 2014, taona izay nitondran'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana, hatramin'ny taona 2014 i Mohamed Amar no mahasoivony asa sy monina teto Madagasikara. Ny taona 2014 no nanatitra ny lettre de créance tamin'ny filoham-pirenena Rajoelinarimampianina ny mahasoivo Mohamed Benjelami isolo toerana azy. Isan'ny antony nampitsarana azy tamin'ny asany teto Madagasikara ny aiai amin'ny fanodinkodinam-bola goavana raha ny fanazavany vaovao an-dahatsoratra tamin'izany fotoana. Ny ampanganany Mohamed Amar araka izany, ny fanodinkodinam-bola natokana hanampianan'ny malagasy mitotaly 5.9 tapitrisa dirham izay manodidina ny 2 miliara vola malagasy ny vola nahodiny ity mahasoivony Maroc teto Madagasikara teo aloha ity, raha ity lahatsoratra navoaka ny EPRES ity. Io vola io izay natokana hividianana vary manodidina ny 500 taona hanampianan'ny malagasy, fanampiana izay entina hanamafisana ny fifandraisan'ny firenena roa tota raha ny fanazavana hatrany. Raha ny hita amin'ity tranga ity, voampangatrany ireo mpanodinkodimbola mpanjakana any ivelany iny taona tsy aoriana, toy izany ny zava-misy any amin'ny tany tandalana. Aiza ho aiza ny fandraisana ndraikitry ny fitsarana malagasy manoloana ireo tranga kolokolo avolenta ataon'ireo manam-pahefana maro misy eto amin'ny firenena, toy ny fanjavonana volamena anaty kofran'ny ministera izay tsy nahitana toy ny intsony. Tsy nisy ihany koa ny fanadihadiana sy fipetrany raisina mikasika ny Prime Ministra sy ny ministra izay nifandimby-toerana tamin'ny fotoana nanjavona ny ireo volamena ireo. Vaovao ny fahasalamana kosa indray dia tandimdoza ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana raha ny areti-tsofina no resahana. Hoy ny mpitsabo avy amin'ny faritra Moronmani izay nandray anjara tamin'ny fampiofanana ny 10 hatramin'ny 14 ny volana oktobra farany teo. Ankoatra ny totonga dronono izay avy any am-boka, antony maro no mahatonga ny fiainany fandrenesana eo amin'ny olona iray. Gaeton Andriatsilavo. Tsy ampy ireo fitaovana hoenti-mitsabo sy andraisana an-tanana ireo voan'ny areti-tsofina eto Madagasikara amin'izao fotoana, ka antony mahatonga ireo mpitsabo ilaza fa tandindomindoza ny fahasalaman'ny mponina raha ny areti-tsofina no resahana. Antony maro no mahatonga ny areti-tsofina, indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izao. Amin'izao fandrosoana zao dia ilay fihainoana mozika mafy be, fampiasana écouteur zay. Dia koa ny toeram-piasana izay mampiasa fitaovana mafy tahaka ny orinasa mampiasa vy na mampiasa motera, tokony ho arovana zany ny sofina. Dia ny farany azoko lazaina zay santionany vitsivitsy zay, ny fidiran'ny rano maloto
na le fitsokirana sofina amin'ny fitaovana tsy tokony hitsokirana azy. Ary ny farany tena ny tanana aoka tsy hampiasa coton-tige fa loza ho an'ny sofina ny fampiasana an'le coton-tige. olana goavana araka izany ny fiatrehana ny areti-tsofina ary mbola maro ny ezaka tsy maintsy atao ahafahana mitsapo ireo voakasika izany. Antony voalohany mahatonga ny fianan'ny fandrenesana raha ny fanazavana ilay antsoina hoe totonga ny ronono. Satria io dia fahita amin'ny aretin'ny ankizy manomboka amin'ny fahazazana zany dia fa ahitana an'ilay totonga ny ronono ary ny fiatraikany iny dia mitohy mandra-palehibe mandra-paantitra. Dia io zany ny anisan'ny voalohany indrindra mahatonga ny fianan'ny fandrenesana. Dia avy eo ny zavatra rehetra miatraika amin'ny sofina vokatry ny fiainantsika andavanandro. Eo ny feo mafy iainan'ny olona amin'ny fiainana andavanandro zany. Ho an'ireo mpiasa zany miasa amin'ny usine miaritra feo mafy isan'andro izy ireny. Ao ny mpiasa amin'ny toerana ohatran'ny hoe fikapoham-bato kariera zany, ny olona mpiasa amin'ny vy amin'ireo mpandidy vy sy ny atelier momba ny vy zany. Ao koa ny atelier momba ny hazo, ireo machine hazo ireo zany. Reo olona reo dia miaritra ny tabataba sy ny feo mafy isan'andro dia mampidina be ny fandrenesan'iry zareo reny rehefa ienana taona maromaro zany. Tsy mifidy taona ary tsy mifidy karazan'olona ihany koa ny areti-tsofina na ny fianan'ny fandrenesana eo amin'ny olona tsirairay avy. Na lahy na vavy dia mety ho tratra ny tsy fandrenesana daholo ary manana olana amin'ny sofina daholo. Tsy akifidy fempotoana io. Fa hatramin'ny hatrany am-boka raha dia efa misy olona fa hoe areniny io rehefa avy eo hatreo paterahana ka hatramin'izao fiainantsika zao. Tsika tsy mietrretra hoe tsika zao mandray dia tsy arenina intsony fa mety mbola arenintsika arakaraka le antony resahana teo reo na ny fahalehibiazana fotsiny azy dia efa mety hitarika fianan'ny fandrenesana hoe olona tratrantitra zany ianao, lasa zoky olona ianao fa ho sahiry ianao fandrenesana. Hitadiavana vahaolana sy fanatsarana ireo asa efa natao hatrizay mahakasika ny areti-tsofina. Nisy ny atrikasa sy fiofanana natolotra ireo mpisehatra rehetra manerana ny nosy izay natao ny 10 hatramin'ny 14 ny volana oktobra lasa teo. Isan'ny nanohana sy namatsy izany ny CBM izay manohana ny tetikasa misa 12 amin'izao fotoana. Hatreto aloha raha mitaha amin'ny fandraisana tanana ny areti-maso lasa ambin-javatra ny fandraisana tanana ny areti-tsofina eto amintsika. Ny areti-tsofina izay mahazo ny 2.7 ny vahoaka malagasy araka ny tarehimarika navoaka ny OMS. Tsy ampiariana hoditra kosa indray dia tsy matahotra fifananana ny mpanao asa tanana malagasy na eo aza ny firoborobon'ireo. Orinasa lehibe misehatra amin'ny hafanodinana hoditra amin'izao fotoana izao. Mijanona olana ho azy ireo ankilan'ny fahasarotana amin'ny fitadiavana ny akora sy ny fiakaran'izay. Saika ho isam-bolana ny kapa vita avy amin'ny hoditra izay maharitra 2 hatramin'ny 4 taona raha hainy kojakoja azy raha ny fanadihadiana olona sainy. Mifanisa mivokatra ireo mpanao asa tanana malagasy ankehitriny ireo avy amin'ny orinasa raha ny famokarana kapa vita amin'ny hoditra. Vokatra io mihasarotra ny fitadiavana ny akora fototra ary tsy mitsaha mitombo ny vidiny noho ny tsy fifandanjany ny tolotra sy ny tinady. Ho an'ny Razafindrakoto Patrik, mpanao kapa vita amin'ny hoditra eto amin'ny komuna Alasora, eny amin'ny taniry Ambomanambola no akan'ny hoditr'omby izay jifaina amin'ny vidiny 5 alina hatramin'ny 7 alina ariary ny plak. Plak iray izay avitana kapa misy 10 eny Anosibe no akanany pneu atao faladin'ireo kapa vokarina ary eny Analakely no fividianana ny lakôly. Fiakaram-bidin'ny akora fototra izay tsy afaka mifanarahana amin'ny vidin'ny vokatra noho ny fahefa-mividin'ny mpanjifa. Ka tamin'izany zany ny 100% no ny bénéfice amin'izy zany ny akora 100% zao zany efa melafo be daholo le akora dia le bénéfice tsy eo amin'ny 30 000 francs eo zany metatra tamin'izany fotoana zany dia amin'izao izy zany eo amin'ny 150 000 francs eo ny metatra karazana semi-cuir zany eo. Tamin'izany 20 000 francs de francs eo mahazo kiraro dia amin'izao la kiraro mitovy zany izy dia amin'izao izy any amin'ny 250 000 any izy amin'izao raha ohatra ka anona kiraro amin'izao fotoana raha le modèle mitovy zany ireo kiraro reo. Misy fotoana tena mampijaly mihitsy ny akora surtout le hoditra
satria mbola alainy zareo amin'ny abatoara reny de voatiretena de indraindray tsisy amin'ny abatoara de miaraka mijaly am'izay. Roalahy izy ireo no atao amin'ity orinasa madinika ity ary mahavita kapa 80 isan-kerinandro. Avy roeny izay raha maro ny commande ka tsy maintsy miasa andro aman'alina. Ireo mpaka maro mandefa any amin'ny faritra no maka entana eto aminy. Raisina 5,000 alina hatramin'ny 2 alina ariary ny kapa iray ary amidy 3 alina hatramin'ny 5 alina ariary avy eo miankina amin'ny modely sy ny toerana ivarotany. Amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra Savano be mpanjifa ny kapa vokariny eto ary manaraka izay any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ny mpanao asa tanana malagasy izay tsy matahotra hifaninana amin'ireo orinasa raha ny kalitao no jerena ory Zafindrakoto Patrik saingy miankina amin'ny mpanjifa sy ny samy mpanao asa tanana no ampatezany asa na tsia. Mampiavaka anazy aloha de ny qualité tsaratsara kokoa ny vita tanana zany amin'le ny anona no ny vita machine. Manimba tsena satria ny tsy de tsara ataony mora moa ataony zalahy mora izy de ohatrany hoe miroboka amin'ny mpanjifa zany miroboka any amin'le ty mora azahoana tombom-barotra bebe kokoa de lasa roboka any izy de le anao qualité mba tsara zany lafolafo de ohatrany elalany de zay mahatonga an'le mba izao tsaratsara le izy de mba amboary le prix-ana entana mba hitovitovy fa manjary maty sika malagasy raha vao ohatran'izay le fitondrana mila mifanotoana zany mba jereo fa mba tsara ihany koa ny tsika tsara mihitsy moa ny tsika fa mba maka amin'ny tsika samy malagasy fa tsy manendrika an'ireny prix mitovy ihany nefa ny elanareo le atsika. 30 taona izay no nisy iarandra Zafindrakoto Patrik tamin'ny fanodinana hoditr'omby OCAP. Nanampy ireo ray aman-dreny no nanomboany ary nanohy izany taty aoriana. Izy ireo izay tsy manaraka ny lamaody fa mamorona ho lasa lamaody raha ny resaka ny fanaovana taminy. Le zavatra forononay mihitsy zany no avoakanay fa tsy hoe ry misy fotolozy de anao fotolozy zay ohatran'izany. Ohatrany hoe iny lancenay ho lamaody zany tena marina. Fa tsy mangalataka hoe misy zao mivoaka de io le lamaody de ataonay lamaody io fa zay mihitsy mamorona modèle anay de zay miezaka maho lamaody an'iny. Tena marina mba tokony hoe zay mba jeren'ny fanjakana hoe tsy aroborobo be mitsofoka eto amintsika le resaka importation sy ny anona zany fa mba tokony mba hoe le atsika mihitsy zany mba entanina mihitsy ny olona ity amintsika taloha moa ohatraohatran'izay ihany ny fiainana taloha eny atsika mihitsy ny tena anona fa zao ankehitriny moa ny anona de reny mba entanina an'le fitondrana hoe mba tokony tsy aroborobo be zany. Fa maro ireo olona jamba no tsy manana fahefana hividy sy hampiasa ny fitaovana laharam-pamena ho azy ireo toy ny tena fotsy amin'izao fotoana izao. Antony lafo ary tsy maintsy afarana avy any ivelany fitaovana raha ny fanazavana ny fikambanan-jamba. Tamin'ity androany ity ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tena fotsy. Nanatanteraka dibe niraisana ireo jamba mivondrona anatin'ny fikambanan-jamba ary nampiseho ny fomba fiainan'izy ireo tetsy amin'ny UNAM Behoririka tamin'ity androany ity. Toy ny olon-drehetra mahavita sy afaka manao ny rehetra amin'ny andavanandro ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana. Raha amin'ny lafin'ny fianarana, isan'ireo mpianatra mahay ireo zaza-jamba, saingy ny fitaovana voatokana ho azy ireo no tsy ampy raha ny fanazavana. Toy ny tena fotsy izay tsy maintsy afarana any ivelany. Ny vidin'ity fitaovana ity izay tsy latsaky ny 7 alina sy iray hetsy ariary ka tsy takatry ny fahefan'ny rehetra. Raha ataovy hoe siby ny folo nanalabaka mety roa tsy afaka na ray satria de ohatr'izay ihany koa ny any amin'ny lafiny hafa. Ny antony de zao mifantoka be da be ny jamba. Fitaovam-pianarana aloha ndresahako. Fitaovam-pianarana misy ny any Antsirabe miezaka zany mamokatra an'izay mety ho vokariny fa ohatrany hoe ny ardoise ny ampiasain'ny olona jamba reny raha resaka bray ohatra hoe avadika bray ty boky ty zany iarahanay miaraka amin'ny fikambanana tafavoaka fa ny resaka tena fitaovana entina satria poinçon no anoratana tsy mitondra moa reny zany
tsy misy eto efa miezaka ihany mamorona fa mbola tsy manome an'le tena izy. Amin'ny lafiny aragasy mahavita mamorona sy maleo tena tanteraka amin'ny asa izay safidiny ireo jamba. Tanjon'ny fikambanana ny fanomezana tosika ny jamba anana fahaleovantena amin'ny asa izay atao tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina. Raha mikasika ny lalàna, marefy ny fampiarana sy ny fananjana ireo lalàna natokana ho an'ny olona mitondra tehina fotsy. Ny didim-panjakana iraisan'ny ministera maromaro laharana 13,790/390 izay mbola tsy miatra amin'ny akabeany raha ny fanazavana hatrany. Ny zon'ny olona jamba hoe manahoana izy raha miampita arabe, inona daholo ny zavatra tokony ho fantany raha miampita arabe izy, ohatra izay teneniko izay fa maromaro inona fiatsika tokony ataon'ny pôlisy, inona ny andraikitra ministera tsirairay avy manoloana ny fahasembanana ara-pahitana. Rehetra izay dia mbola tsy dia misy mampiatra ny sehatra arak'asa, ny fampianarana, ny fahasalamana sy ny sisa sy ny sisa. Ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tehina fotsy, nanao dia be niraisina nanomboka tetsy Soarano hatrany Abe Horirika ireo jamba teto Antananarivo. Nisy ihany koa ny hetsika fampahafantarana ny fomba fiainan'ireo olona jamba tetsy amin'ny UNAM Abe Horirika androany. Dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny sento vetivety anaty adoka fohy ny fahasarotan'ireo ray aman-dreny mananjanaka autiste indrindra ny amin'ny fampianaran'ireo zaza ny faneho-kevitry ny afilohan'ny fikambanany taranaka Andriamasina Valina makasika ny fanarenana ny rova sy ny manodidina azy amin'izao fotoan'izao rehefa avy eo no anarahantsika izay. Makua Entertainment et JR Prod vous présentent Makua Tour 2022, le dimanche 30 octobre au Palais des Sports Mamas. Un spectacle inédit hors du commun avec Shine, Denise, Jasmine, Boy Black, Dalvis, Shadowbanks, Lion Hill et Eljo. Les billets sont déjà en vente sur Ticketplace. Sponsor officiel, Telma. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Telo amby roapolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanimbola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-handresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry izao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny 13 sy 10 arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy hoe ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Hanao spaghetti reza.
rosiny ihany ny tsara na dia maro nandalo ny vavako rosiny no tsiko e il est pas tena tsara numéro 1 amaday vito efa etatrano izany natao antsika malagasy matsiro natao antsika tiapy na spaghetti na macaroni rosiny ihany ny tsara Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mamelona ny araba trano tonga klasia tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity isantarantsika izay maro ireo zaza autiste no tsy miditra an-tsekoly amin'izao fotoana izao antony tsy raisin'ireo sekoly izy ireny noho ny afasarotana amin'ny fampitana ny fahalalana voatery mijanona ao an-trano ny araka izany ny ankamarony raha toka tsy mahatakatra ny hoentimanana amin'ny fampidiran'ireo zaza eny anivon'ireo ivitoerana manokana mandray an-tanan'ireo zaza autiste ny ray aman-dreny. Maro ireo ivitoerana manokana mampianatra ireo zaza hafakely na autiste eto Madagasikara. Saingy lafo ny saram-pianarana ka tsy takatry ny fahefan'ireo ray aman-dreny sasany. Raha ho an'ity renim-pianakaviana iray ity, 12 taona ny zanan'lahy ary efa miova fianarana matetika. Antony, manano sarotra ho an'ny sekoly ny fampianarana ilay zaza raha ny fanazavana. Misedra olana araka izany ireo ray aman-dreny mitaiza zaza hafakely. Mila hetsika manokana moa mila otrany anazy ao ataoko hoe 12 taona izay izy efa be dabe ny sekoly nandehanany. Amin'ity taona ity ianao zany hoe atsy aloha no miresaka dia jerevanao aloha hoe mety ve dia sekoly indraindray miteny afaka 2 volana 3 volana 5 volana dia tsy mety aminay afaka herintaona dia hoe tsy afaka ny andray azo tsony izay afaka dia isa-taona zany ianao dia izay foana ny ao an-tsainao hoe ahoaiza indray ilay zaza ny taona manaraka. Raha ohatra koa ianao hoe fotoananao zao dia efa ohatra hoe matetika indray ohatra manazaza ohatra ianao dia tsy afaka ny anankiray zany aloha tsy afaka miasa satria tsy maintsy tsisy mahavita an'ilay zaza mitaiza anazy zany ohatr'izay ny fotoana dia ny vola koa tsy andany satria ianao na ny amin'ny sekoly ary ianao zany dia tsy maintsy mila olona ilay zaza hoe mila ohatra zany mila hanina manokana zany fikarakarana manokana mila fitaovana manokana ihany koa. Noho izany, maro ireo ray aman-dreny misafidy ny ampianatra ny zanany ao an-tokantrano noho ny toe-batan'izy ireo. Mila faharetana ny fampianarana ho an'ny zaza iray. Ny fidiran'ny mpianatra tamin'ny volana lasa teo iny maro ny zaza autiste tsy miditra ny sekoly amin'izao satria ny antony dia tsy raisin'ny sekoly izy ireo. Misy ny sekoly tsy manana structure adéquate ahafahany zareo hoe andraisana an'izay zaza autiste izay dia ny antony koa dia ny amin'ny tsy fandraisan'ny sekoly azy ireo satria izy ireo dia zaza hafakely moa zany araka ny fatana ny olona autiste dia hafakely tsy mitovy amin'ny zaza hafa izy ireo. Misy ny hyperactive manana olana zareo ao amin'ny firoboroboan'ny sainy dia izay no hoe tsy andraisan'ny sekoly azy ireo tsy vitan'ny sekoly ny mandray azy ireo. Ho fanampiana ireo ray aman-dreny izay mitaiza zaza hafakely. Misy ny tetikasa izay arahana amin'ny autisme Madagasikara sy ny fikambanan'ny Elika avy any Allemagne. Tanjon'ny fikambanan'ny rotonta ny fanampiana ireo zaza hafakely ifandray bebe kokoa amin'ny fiarahamonina sy ankizy hafa. Ny amin'ny faritra ivelany Antananarivo no tena ahitana ireo ray aman-dreny sahirana amin'ny fitaizana zaza hafakely raha ny fanazavana. Il était important pour nous de Zava-dehibe ho anay ny manolotra tetikasa tsy hijanona eto Antananarivo ihany. Fantatray fa tena sahirana ireo fianakaviana ny amin'ny faritra. Maro ihany koa ireo voakasika amin'ny fahasahiranana mitaiza zaza autiste any. Sarotra ny tontolon'ny fampianarana sy ny fisitrahana mampianatra natokana ho an'ny zaza autiste. Izany rehetra izany no antony taran'ny tetikasa fa tsy eto Antananarivo ihany. Noho ny fahasahiranana amin'ny fampianarana ireo zaza araka izany, ray aman-dreny miisa 100 manerana amin'ny Madagasikara no nisitraka fitaovana manokana izay ampianarana ireo zaza autiste ao an-tokantrano avy amin'ny fikambanana Elika sy ny autisme Madagasikara.
fa mila fanohanana ny fisotrondronono ny mpitandrotsoratra ny toeram-panomanana ny mpitandrina FJKM amin'izao fotoana izao. Ny asa nanolo-tena ho an'ny asan'Andriamanitra teo anivon'izany toerana izany nandritra ny 30 taona ny tenany. Raha ny fanazavana ka antony antso atao amin'ny ampino rehetra eo anivony fiangonana FJKM amin'izao fotoana izao. Mirana Clara. Miantso ny mpinon'ny FJKM rehetra anome izay fohy entina hividianana tany. Atolotra ny mpitantsoratry ny toeram-panomanana mpitandrina FJKM izay andeha hisotro ronono ny komity mpikarakara. Raha ny fanazavan'ny komity mpikarakara, ny asa nanolo-tena teo anivon'ny FJKM nandritra ny 30 taona. Ny mpitantsoratry ny toeram-panomanana mpitandrina FJKM izao andeha hisotro ronono izao ary tsy misitraka fisotroan-dronono izy. Antony anaovana izao etsika izao. Ny etsaka tany izay anentanana ny kristianina rehetra satria nandritra ny 30 taona no nandaniany zany mpampandriamanitra zany ny androny tao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina ary mpitandrina amina rivony no nandalo teo ambany sokany. Tsy mahalala an'izany mpampandriamanitra zany ny fahatsorany ny fanetretenany ka kehitriny izy andeha hisotro ronono. Dia entanitsika rehetra manerana ny Madagasikara tsika mpitandra tsika kristianina na mahafantatra na tsy mahafantatra zany monsieur Richard zany mba hanao zava-dehibe ty fisotroan-dronono ity satria lany ny fotoanany tamin'ny nanaovan'ny asan'ny tompo nandaniny andro manontolo ka mba jerentsika ny afarany. Androany no totosa tetsy amin'ny FJKM Amparibe famonjena ny ivony jobily fisotroan-dronono ny sekretera ny toeram-panomanana mpitandrina eo anivon'ny FJKM. Nisy ny boky volamena nanoratana izay fohy hoentina hividianana tany atolotra ny sekretera mivady andeha hisotro ronono. Tsy mijanona androany fa mitoy ny fanangonana vola mandra-pahafenon'izany ho fividianana tany ho an'ny sekretera ny toeram-panomanana mpitandrina eo anivon'ny FJKM izay andeha hisotro ronono hoy ny fanazavana. Fa nankalazaina nandritra ny 2 andro ny andro maneran-tany ho an'ny fanasana tanana amin'ny savony teto amintsika. Lohahevitra ny safodiana tamin'izany hoe fihetsika tsotra entina mitandro ny fahadiovan'ny tanana ho an'ny rehetra. Ny fanasana tanana amin'ny savony izay mbola mila ezaka goavana raha ny eto Madagasikara manokana amin'izao fotoana izao. Fihetsika tsotra entina mitandro ny fahadiovan'ny tanana ho an'ny rehetra. Io ny lohahevitra ny safodiana ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanasana tanana amin'ny rano sy ny savony androany. Anamafisana ny fanentanana amin'ny lanja ny fanasana tanana amin'ny rano madio sy savony sy fandrisihana ny mponina hanasa tanana amin'ny rano sy savony indrindra mandritra ireo fotoana afototra iarovana amin'ny valanaretina maro no tanjona araky ny hetsika lehibe izay natao tao fianaratsoa faritra matsiatra ambony androany. Isan'ireo fihetsika mahomby entina miaro tena sy miaro ny fianakaviana amin'ireo karazana aretina mpahazo eo amin'ny tsy fahampin'ny fahadiovana ny fanasana tanana amin'ny savony. Ka ny ananany 700 ny mponina fahazarana anasa tanana no tiana ho tratrarina ho an'ny taona 2024. Raha tamin'ny statistika taona farany atao hoe 2024 dia tany amin'ny 700 tany ny malagasy tanana fahazarana nanasan'ny tanana tamin'ny rano sy ny savony. Kanefa raha vohitantsika hoe nelefa ilay valanaretina dia mitady anadino an'izay fihetsika izay tsika aretina maro moa no arovana amin'izy ka ny anaovantsika an'izao fankalazana izao dia ny ampatsahivana sy ny anentanana ny rehetra mba hatsiaro izay fihetsika izay. Ary ao anatin'izay dia ny fotodrafitrasa ny rano fisotro madio, ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana dia isan'ny ezaka tanterahan'ny fanjakana mba ahafahan'ny rehetra misitraka an'izany ary manatanteraka izany ihany koa moa fanomezan-tanana ny fanjakana ny mpiara-milantoka ara-teknika sy ara-bola amintsika. Varavaran'ny iray entina manetsika sy manao etsika ho amin'ny fahadiovan'ny tanana ho an'ny rehetra ary koa ampiroboroboana ity fihetsika tsara ity ny fitandrona ny ain'ny isa-tokantrano, ny fanjarian-tsakafo, ny fametrahana ny mira lenta ary ny fanabeazana. Nisy araka izany ny fitokanana fotodrafitrasa famatsiana rano fisotro madio sy fanolorana mari-pakasitrahana natao tao amin'ny komunina ambanivohitra Vohimarina. Fitokanana toeram-pidiovana miisa 3 tao amin'ny CEG Tsian'olondroa sy Tambobe ary ny EPP Imandry ao amin'ny komunina Renivohitra Fianaratsoa. Tetikasa iarahana amin'ny ministera sy ny Horizon 2025. Programme Horizon 2025 est un programme de coopération décentralisée. Ny fandaran'asa Horizon 2025 dia fiaraha-miasa amin'ny faritra Matsiatra Ambony sy Métropole de Lyon izay napetraky ny olona avy ao amin'ny faritra sy ny avy amin'ny ministera. No io fiaraha-miasa io no nahazoan'ny komunina Vohimarina statut EDF ary olona manarivony maro no sitraka rano fisotro madio. Dingana lehibe zany ary faly izahay. On est très fiers de ça. Araka izany mponina manodidina ny 703 eo no afaka hisitraka rano fisotro madio avy
avy amin'ireo fotodrafitrasa rano fisotro madio avoy marina ireo izay mitsinjara amin'ny point d'eau misy sa 3, pompin-drano voatsinjara misy sa 420 ary pompy iombonana misy sa 8. Fa manoloana ny resabe mandeha momba ny fanarenana ny eny Androva sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Tsy fotoana tsy laharam-pahamena eo anatrehan'ny fiainam-bahoaka sy ny firenena. Ny fanaovana ny asa fanarenana eny amin'ny Rova hoy ny vovona ny taranaky ny Andriamanjaka. Izay nanao fanambarana tamin'ity androany ity. Misy lapa, tranomasina, kianjamasina ary tsy azo anaovana zavatra hafa ao anaty Rova hoy izy ireo raha ny fanazavana. Tsy fotoana ary tsy laharam-pahamena eo anatrehan'ny fiainam-bahoaka sy ny firenena ny fanaovana izao asa fanorenana izao. Faharoa, ny ao anaty Rova dia misy lapa, tranomasina, kianjamasina ary tsy azo anorenan-javatra raha tsy taranaka no tompon'andraikitra. Ary ny taranaka dia mifampiera. Raha tsy taranaka zany dia tsy mikitika. Fahatelo, tsy nandeha tamin'ny androny ary tsy nandeha tamin'ny fombany ny asa fanorenana natomboka. Fahaefatra, aoka tsy hikitika ny zavatra tsy tokony ho kitihina. Aoka hifanaja satria manan-kasana tokoa ny toerana ary ny fanontana fady ny tanomasina dia mitera-doza ho an'ny firenena. Tompon'andraikitra amin'izany ro mpanota fady. Fahadimy farany, mbola averina ihany fa izay milaza na mitonona ho andrina ka manaiky an'io asa fanorenana ny trano vola sy manampisoa io dia mpanota fady ny tandrazana ary ambara fa very asana. Lafomba vao hafa kosa indray dia fivarotana samosa mandehandeha no asan'ny Haut-Tunuel Jean nandritra ny ataona maro mahavelo azy sy ny fianakaviana ny asa raha ny fanazavany ary nahavitany nampiasa vola anaovana vadinasa toy ny sehatry ny fiompiana. Elona ohaty ny tena toerana fahalehany amin'ny ankapobeny ary Amanarivo ny isan'andro ny lafiny ao anatin'izay Mirana Clara. 10 taona no nivarotany Haut-Tunuel Jean Saint-Pierre samosa, mpivarotra mandehandeha eny Andohalo sy ny manodidina izy mivady no mifanampy amin'ny fanamboarana ny samosa amidin'izy ireo. Tao anaty ny 10 taona nivarotany, ny atsara ny kalitaon'ny samosa amidiny noho ny fikarohana ataon'izy mivady. Tombony azy ireo tsy nahafaty antoka azy, ny fahatsarany ny akora nampiasainy noho ny tsy fiovan'ny mpamatsy ny akora fototra ampiasaina amin'ny fanaovana ny samosa nandritra izay taona izay. Ny asa taloha ny asa tamin'ny orinasa fanojanona dia samosa nataoko. Taloha zany tamin'ny vonanomboka voninga fa tanalakely ihany ahako ny dalokely ny fariparitra tany. Fafatapatana fa zao efa mitovy ihany ny tisiny ihany dia aleoko tsy mety lafatra aty amin'ny tanana aty. Tsy mihoatra ny Andohalo farany makaty amin'ny laoty. Zay ny varotako. Zaho moa tsy dia misy lera fa io vitako izy amin'ny maraina dia mandeha dia miverina. Mahalany arivo eo zay 500 na 100 ny maraina dia 100 ny arivo. Zao aloha nefa ny hena fa talohan'izao tena mahalana mihoatra ny arivo ary zay. Betsaka ny mahafantatra ny Haut-Tunuel Jean Saint-Pierre izay fantatry ny maro ihany koa amin'ilay anarana hoe Ramsey Zozo. Tsy mbola nisy mpanjifa nividy ka tsy niverina hoy izy. Miverina mividy aminy ny mpanjifa rehetra mahita azy eny an-dalana. Mahavelona ny fivarotana samosa aty zao. Io ny nenanay hatramin'izay, io na nazoako tômôbila, nazoako ninina, nazoako trano. Samosa. Na vita trano zay, nazo tômôbila, nazo omby. Tena hatramin'izao ka hatramin'izay ny kilianiko dia tsy mbola nisy mivoaka. Fa raha vao mahita anahy fotsiny za tsy mbola nisy niantso hoe samosa zany ahako fa tonga dia vao mahita anahy ny olona dia fa tonga dia mividy. Ino tsy haiko fa ny olona no miteny hoe hafa ny ahako miavaka amin'ny olona dia tonga ilay olona dia tonga dia mividy fotsiny. Misy mpianatra dia misy mpiasa tsy mpandalo samy mividy amin'ny fotoana. Tsy misy asa ratsy sy tsy mahavelona hoy Haut-Tunuel Jean Saint-Pierre. Ilaina ny fanajana izany sy ny fikirizana raha ny nambarany. Amin'izao fotoana, afaka manodim-bola i Haut-Tunuel Jean Saint-Pierre amin'ny alalan'ny vola azony amin'ny varotra samosa ka mivarotra omby sy ireny chien de race ireny izy raha ny nambarany.
fa tamin'ity androanyity no ny fanaiky teo ambony altary ianjo sy mianta randrianaivo izay mandrafitra ny ekipa ny sampana fampalalam-bavao ny Kolo TV taorian'ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo teny amin'ny FLM ambady vinaky tamin'ity androanyity niara-ny faly sy ny korana tamin'ny havana sy ny namana tonga nanome voninahitra azy ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo teny amin'ny akanjo soafinena kivato mo izy mivady. I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Well, darling, just hold my hand, be my girl. I deserve this. You look perfect tonight. Ny fianakaviam-beny Kolo TV FM tarihan'ny filopanona sy ny tale jeneraly mo dia mirary tokantrano sambatra ho azy ireo ao anatin'izay. Dia izay koa no hoe tsika miampita ao anatiny maresaka iraisan'ny pirenena ao Zarzy, Tunisie. Fianakaviana maro no miandry ny fahitana nofo mangatsika nireo havana namony aindry nandritra ny lozan-dranomasina. Pandeha manodidina ny 20 no maty tao anatin'io sambo rendrik'io, tao anatiny 3 herinandro zay. Mitaky ny fanafangiana ny tompon'andraiky mpanjakana ny fikarohana arak'izany, ireo manana havana tsy hita popoka nandritra zay. Tapaka ny lalana ao Zarzy, atsimon'ny Tunisie, no ny fahatezeran'ireo fianakaviana manamanjota aorian'ny lozan-dranomasina. Antony tsy fahafalian'izy ireo ny tsy fahitana ny nofo mangatsika n'ireo havany 20 andro taorian'ny trangan'ny loza. Namoy ny vadiny Karim, ho azy tsy mahafapo ny valoteny omen'ny tompon'andraikitra mahakasika ny nofo mangatsika ny vady aman-janany. Raha ny nambarany, samy hafa ny lazain'ny tompon'andraikitra sy ireo mpiandry ny sisin-dranomasina. Ny tsy fahitany vahaolana no antony andrehetany kodiarana eny an-dalambe toy izao raha ny nambarany. Nisy ny fifampiresahana teo amin'ny fianakaviana manamanjo sy ireo tompon'andraiky mpanjakana. Ho an'ireo fianakaviana,
tara ny fanapa-kevitra noraisin'ny fanjakana tamin'ny fikarohana ireo razana. Etsakilany nitondra fanazavana ny governoran'ny tanàna ho azy tsy nijanona nanao fikarohana izy ireo, indrindra vaovatany nampandre azy ireo ny loza ny fianakaviana hoy ny fanazavany. Misy ny test ADN natao amin'ireo vatana mangatsiaka hita anampy ny tompomanjoa ahalala ny avany hoy hatrany izy. Manano sarotra ny famantarana ireo vatana mangatsiaka noho izy ireo ela tanaty ranomasina. Tapitra treto ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao ampitiavana trano no hitondrana ny teny fisorana ho anao nanaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany mirary farany herinandro mahafinaritra ihany koa ho antsika rehetra ary tompo kilasy tompo vavy ao anatin'izay. Veloma tompoko. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. Vous a présenté Ni Vavao. Vous a présenté Ni Vavao. La farina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.